Ao daholo a? Nafinaritra ve le lalao teo? Tsara moa rehefa nafinaritra lisa ny lalao izay nataontsika teo ka andahoaritsika andeha hanao ody vavony. Dia manoloana an'izany nefany a, andao aloha tsika nasa tanana daholo. Dia rehefa vita ny sasa tanantsika, samby miverina amin'ny toerana misy azy io daholo. Voray a? Voray! Mba lesy le rano fa aza velany fotsiny. Aloha andeha lesy izay rano kely. Hita wa, elako kulesy mafulu. Isang kules, tsika nge afaka mampiasa an'ity e. Sady tsy mandany rano no fikajiana ny tontolo iainana. Ao daholo ve? Madio tsara ny tanana. Hono a chef, Ahoana ity? inona tena mahazava-dehibe an-drano? Tsara fipetraka ny fanontaniany alahy. Hitany alisany, ny rano dia sarobidy amin'ny zavaboary. Indrindrandrindra fa ny zavamananaina toantsika olombelona. Sarovilisana nefa any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara, sahirana vao mety ahita an'izany rano izany e. Ka kajio sy arovo ny rano fa aza ririna fahatany. Ry ankizy, ry tanora, zava-dehibe ny tsy fanariana rano fahatany, koa atapao ny rano rehefa tsy ampiasaina. Satria ny minitra rehetra tsy ampandehanana ny rano dia manangona litatra maromaro. Ry ray aman-dreny, ampianaro ny fihetsika mety ny zanakao. Isika rehetra dia tokony hanana kolontsaina mikajy rano. Kajiona fa sarobidy!